Pejava tanteraka kosa indray nanao ny fitsidiana ireo fotodrafitrasa samihafa natao andraisana ilay fivorian'ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay ny filohan'ny repoblika tamin'ity andro androany ity. Ranotsikaritra maherin'ny 500 ny asa no efa totosa amin'izao fotoana izao. Ny fanazavan'ny filoham-pirenena ihany moa no nafantarana fa tsy hijanona ho an'ireo vahiny ireo asa ireo, hitoetra kosa ho an'ny malagasy ary tombony ho antsika. Tato-baovao. Nahafapo ny filoham-pirenena ny fizotry ny asa rehetra manodidina ny fandraisana Madagasikara ny feonamben'ny firenena sy ny tany miteny frantsay. Efa vita amin'ny antsasan'ny manila avokoa ankehitriny ireo fotodrafitrasa lehibe natao andraisana izany feonamben'ny tany miteny frantsay izany. Nitsidika ireo fotodrafitrasa ireo moa ny filoha androany. Ny tarimaka izay natao andraisana ireo fiaramanidina vahiny dia efa mizotra tanteraka ny fanamboarana azy, ary toy izany ihany koa ny salon VIP izay andraisana ireo olo-manan-kaja. Ny lalana ihany koa izay natao ampitohan'ny vato sy ny renivohitra dia efa mizotra tsara avokoa, ary efa nomboka ny fandrarana goudron tsy ho ela. Ary toy izany ihany koa ny etsy amin'ny toerana nanaovan'ny fivoriam-betsy amin'ny CCI Vato izay nanaovana efitra fivoriana iray lehibe ihany koa. Tsy natao an'ny frankofoni ihany ireo fotodrafitrasa ireo fa hoentina hampandrosoana ny firenena hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany. Rehefa dia mahita fa eo Ivato la hiantsona ny seranam-piaramanidina misy any amin'ny 5 hektara mahery any dia vita izy teo. Amboarintsika ny amin'ilay seranam-piaramanidina andraisana olona, atsaraintsika izany, tsy ho an'ny frankofoni fa ho an'ny rehetra anamboarana an'izany. Vao avy nijeritsika teo ny lalana mengy avy eo Ivato makaty amin'ny ilany Atsinanana hipaka any Antsarasotra Soavimasoandro. Iny dia fialana amin'ilay embouteillage be any amin'ny alina samihafa, anatsarana ny tanànantsika. Ary ity ny zavatra tiako tenenina, reny rehetrarehetra reny dia miteraka asa sy fampandrosoana ho an'ny firenena. Hitantsika ny olona miasa teo, amanjatony raha tampatsika ny olona miasa rehetra amin'ny arivo ny olona miasa. Miteraka asa, fiatsaram-piainana, fidonan'ny ara-toe-karena izany rehetrarehetra izany. Tafiditra ihany koa amin'ny fanomanantsika ny frankofoni mazava ho azy, fanomanantsika ny fandraisana ny komezary ny zavatra ireny. Eto izao tsika io ao an-damosy io dia ao anatin'ny tena fikarakarana ny fandraisana ny frankofoni, kanefa io dia asa izay hitohy fandraisana ny frankofoni ho tapitra amin'ny Novambra. Fa ny asa fampandrosoana ny firenena dia mitohy. Ireo lalany, seranam-piaramanidina, tongotra ny tony dia azontsika ampiasaina ny fampandrosoana ny firenena mandritra ny taona maro ireo. No mariny filoha moa io androany io tokoa fa tokony ara-iasa sy ara-isalany rehetra ho an'ny Madagasikara. Tsy hisy mantsy fampandrosoana vanona raha tsy misy ny fiaraha-miasa ho an'ny rehetra.